Pezimbavao afatanteraka kosa indray dia manamaivana ny fahasaranan'ireo ray aman-dreny apitra mpianatra ny tolotra omen'ny banky be wa Madagasikara mialohan'ny taom-pianarana vaovao efa folo taona izao ny nisiany izany tolotra izany. Claudia Rasolson sy Mami Rasoanaivo. Amanetiny isa taona ireo ray aman-dreny mindrambola eny anivon'ny banky hiatrehana ny fidiran'ny mpianatra eto anivon'ny banky be wa Madagasikara. Betsaka raha ny isany zany dia satria tsika ny mpanjifany be Madagasikara dia amin'ny 750,000 eo andro amin'izao dia eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny 300,000 isa isataona zany ny reto salivana. Misy amin'ireo ray aman-dreny mpianatra no mividy mialohan'ny fitaovana ilain'ny zanany amin'ny taom-pianarana ka miroso amin'ny findramam-bola eo anivon'ny banky. Amin'izao fotoana izao dia misy ny lalao karakarain'ny banky be wa Madagasikara ka nizy malasa teo no nozaraina ny lokan'ireo tsara vintana nanao famindram-bola tous à l'école. Anisan'izany ity iray mpianakaviana iray ity. Nisy manatony manokana no mba hoanao fikarakarana fampidirana mpianatra. Izy zany hoe mba jerevana mialoha mihitsy zany le fitaovan'ilay mpianatra amin'ny ampatonganana ankandrizy mialoha. Azo nahazo an'le 700,000 Taratasy-mbola Côte d'Ivoire no azon'ireo tsara vintana ireo ka misy ireo nahazo 4 ariary, 7 ariary ary 2 tapitrisa ariary. Isy hatrany ny fisariana isam-bolana satria dia mitohy hatramin'ny faran'ny volana Novambra ny tombola izay azahoana loka maro.